La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Mitombo enina ireo tranga voamarina fahatratry ny coronavirus araky ny antotanisa avy amin'ny CCO Ivato androany tamin'ny iray ora atoandro teo. Ka kontakta avokoa ireo tranga ireo, tsy nietsika niisa ho an'ireo sitrana. Tokony avoaka ireo ankizy ny tanana amponja voajamaika amin'izao isian'ny coronavirus izao iarovana azy ireo araky ny fampitabo avao izay navoaky ny UNICEF. Ho an'ny mpandinika ny fiarahamonina ahafahana miaro ny zony ankizy no famoahana azy ireo. Mitoy ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny fanamboarana izay tontossaina eo Ambatomaro izay lalana mirefy 20 metatra ary hovitaina atao anatin'ny 2 volana farafahatarany. Mandeha ny tsena ny fampidirana sy fanofana horonan-tsary vokatry ny confinement. Voafetra ihany ny azony ireo mpisehatra atao vokatry ny fepetra izay napetraky ny fanjakana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, fotoana izao ifantohana ny fampandrosoana ny Amerika hoy ny folo Donald Trump nandritra ny fampisehoana ny drafitra déconfinement. Mizara telo mazava tsara izay pekady izay ary androany ny fampiarana izany. Ny andidin'ireo avetrany. Salamatra tompoko lasy sy tompoko vavy, fotoana vaovao eto amin'ny Kolitivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao mitombo enina indray ireo tranga voamarina fahatratra ny coronavirus araky ny antotanisa avy amin'ny CCO Ivato hatramin'ny iray ora atoandro teo. Ka kontakta avokoa ireo tranga ireo. Nialara refsa. Telo indray ireo olona voamarina fa mitondra ilay valanaretina coronavirus eto Andrenivohitra, raha telo hafa kosa no hita tany amin'ny faritra Antsinanana. Mitombo enina araka izany ireo olona voamarina fa mitondra ilay valanaretina raha ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra teny anivon'ny CCO Ivato hatramin'ny iray ora atoandro teo. Anio zany dia misy fiovana ny taremarika satria nahitana tranga enina vaovao indray zany hoe sy novoaka ireo olona izay mitondra ny tsy mikaretina coronavirus dia miakatra 7.1% zany amin'ity andro zoma 7.10 aprily ity ny totaly be an'ireo olona zany izay mitondra ny tsy mikaretina coronavirus izay. Ny taremarika azy moa zany amin'ity andro anio ity dia tsy misy ireo olona sitrana fa ny 4.20 amin'ireo olona 7.10% zany satria 3.30 moa zany no efa azo antoka fa sitrana tanteraka no mbola tazomina any amin'ny hôpitaly Tsaboina ankehitriny. Ny forme grave zany hoe ilay endrika aretina sotra aretina mampatahotra zany mety haningotra ny andehibe hoe ny sepitra mila oxygène dia tsy misy amin'izao andro itenenana izao. 8 taona no zandriny indrindra tamin'izy enina ary 1.70 taona no zokony indrindra. Nanamafy ny mpitondra tenin'ny CCO Ivato fa ka kontakta avokoa ireo tranga vaovao ireo. Zao ny mombamomba azy ireo. Ny mombamomba azy ireo zany ny anankitelo amin'ireo anankenina dia avy eto Antananarivo avokoa ary ny anankitelo ambiny dia avy any amin'ny faritra Atsinanana. Momba an'ireo tranga vaovao eto Antananarivo zany dia misy lehilahy iray ary vehivavy anankiroa. Ilay lehilahy dia 23 taona malagasy, ilay vehivavy 17 taona malagasy ihany koa ary ilay vehivavy farany eto Antananarivo dia 20 taona malagasy. Ireo any Atsinanana kosa dia lehilahy roa sy vehivavy iray, vehivavy 20 taona, lehilahy 5.30 taona ary lehilahy 2.70 taona. Toy izay zany ireo taremarika vaovao voaray. Nanamafy ihany koa ny tenany fa ny olona rehetra no tokony hanamafy sy hanaja ireo toromarika sy fepetra napetraky ny fitondram-panjakana fa efa eny anivon'ny fiarahamonina ilay aretina fa tsy misy intsony ny cas importé. Raha ny antotanisa tamin'ity androany ity tsy misy ireo olona sitrana ary tsy misy ihany koa ny endrika fahasarotana amin'ireo olona marary.
Miteraka resabe momba ilay vehivavy breziliana nilaza fa manana fahitana manokana ho an'ny Madagasikara ao anatin'izao fiatrehana ny valanaretina Covid-19 izao. Raha midika famonjena ho an'ny Madagasikara izany ho an'ny mitondra fivavahana. Nanana ny heviny manokana kosa ho ireo mpandala ny fomba nirasana. Ivy Richard. Omaly no nandeha tamin'ny fahitalavim-panjakana noronan-tsary mahakasika ilay vehivavy breziliana. Lazo nanana fahitana ho an'ny firenena ary tonga nivavaka manokana tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ny volana Novambra lasa teo. Raha nisongadina anatin'ny horonan-tsary fa isan'ny firenena voahositra manokana Madagasikara ary ho voaro amin'ny valanaretina Covid-19 nitondra ny fanehoan-keviny mpitandrina nanaovana fanadihadiana. Jereo foana ny tantara ny famonjena izay tantanan'Andriamanitra Madagasikara. Na ny fidiran'ny filazantsara teto, na ny lalan'ireo martyra, na ireo olo-masina avy amin'ny fiangonana rahavavy. Ary tsy hitanisa aminao aho hoe tsy nisy ny ady an-trano raha tao anatin'ny olana maro samihafa Madagasikara. Hain'Andriamanitra foana ny vahaolana sy nampifanatona antsika malagasy amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Na amin'izao tsika miteny mandraka ankehitriny izao ka mbola oatra ny maty. Ka fahasoavana sy fitahina ho antsika izany. Fa za tsy natao hoe finoana amin'ny Indramatoa iny no ahitana azy. Fa za dia efa mino hatramin'izay fa Madagasikara tena nosy tian'Andriamanitra ary asoavin'Andriamanitra. Nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ny mpandala ny fomba nentim-paharazana sy mpitsabo ara-drazana taorian'ny fivoahany rakitsary tamin'ny fahitalavim-panjakana. Ho an'Andriana ary Somokoloasina Ankoay, efa maro ny faminaniana ho an'ny Madagasikara toy ny nataony ny mpanazary. Ny mpanao hitsakandro, ny mpanao hatsarana tamin'izany, saingy tsy ankatoavin'ny fomba malagasy, ny faminaniana ataona vehivavy. Tsy misy vehivavy mahazo maminany satria mitovy amin'ny fisoronana ny faminaniana. Ka misy ny mpanazary, misy ny mpanao hitsakandro, misy ny mpanao hatsarana, misy mifandray vatana amin'Andriamanitra any amin'ny trano be. Reny ny mahalala, dia misy ny solombavan'Andriamanitra mampita ny resaka aty amin'ny vahoaka. Satria ny vehivavy maloto ara-pombandrazana, vehivavy tonga fotoana indisposé ozy. Le olona nge moa samy milaza izay tiany lazaina daholo hoe voahositra tsy makatso makary rehefa misy zavatra metimety amin'ny finoany, metimety amin'ny fiereny dia lazainy fa hoe voahositra tsy. Andao antsika mba hoany dia andeha mba hanao an'izany zavatra ohatrany ataon-dralahy izany, misy mino ve? Misy miraharaha ve? Ary milamina ve tsika sy mifanjakana eo anatrehan-dralahy? Ny tiako tenenina zany dia hoe ho avelan'ny olona ve tsika hanao zavatra ohatran'izany raha tonga any amin'ny taniny. Raha isan'ny teboka nisongadina anatin'ny rakitsary ihany koa ny filazana fa Madagasikara no hipoirany vahaolana andresena ny Covid-19, isan'ny tombony ho an'ny firenena ny fananany ny harena Rabaojanahary, indrindra ny zava-maniry ahafahana mitsabo aretina maro saingy tsy mbola voamarina hatreto fa mahasitrana ny Covid-19. Efa nampiasaina tamin'ny sehatry ny fitsaboana nandritra ny taona maro izany ankilany ary mbola azo tohizana ho fitandrona ny fahasalamana ho lavitry ny valanaretina samihafa. Tsy fantatsika hoe inona avy ny aretina misy tamin'izany fotoana fa dia ny fantatra fotsiny hoe ravinkazo dia anisany masitrana ary ravinkazo dia anisany manala sy mamono ny atody ny aretina izay miditsana ny olona. Ohatra hoe ny ravinkinina izao manangidy ny hoditra izay tonga eo dia tsy tian'ilay bibikely na atody iny ngidy iny mihinana an'io. Ny ravina papailay dia mamoaka dity. Rehefa mpangotsahana io dia mamoaka entona mafana ao anatin'ny vatany zanak'olombelona dia tsy zakan'izay satria misofe. Ny ravitsara iray dia anisan'ny manitra mamoaka entona manitra, anisan'ny ihany koa manepotra ny atodina aretina sy aretina izay miditra any amin'ny olona tsirairay. Any amin'ny mandravasarotra indray efa mipetsaka ilay anarany hoe mandravasarotra dia manala izy, anisan'ny koa izy mikontra ny ariny atao hoe alerzika ny zanak'olombelona ao anaty ao. Na eo aza ny fanehoan-kevitra samihafa, isan'ny fanambarana ny raisan'ireo olona nanaovana fanadihadiana ny fanajana ny fepetra sy toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana, ifehezana ny mety ho fianako ny Covid-19 eto Madagasikara. Tokony avoaka ireo ankizy ny tanana amponja vojomaika amin'ny izao fotoana fisian'ny coronavirus izao hiarovana azy ireo araka ny fampitam-baovao izay navoaka ny UNICEF. Miantarandriana. 13 isanjaton'ny ankizy latsaky ny 12 taona tanàna amponja eto Madagasikara tsy mbola voatsara avokoa na tanàna amponja vonjomaika. Izy ireo izay mitotaly 14 raha ny antotanisa ny volana Desambra 2024 avy amin'ny ministeran'ny fitsarana. Amin'izao fianaky ny coronavirus izao, ahina ny fahasalaman'ny ankizy voafonja.
manoloana io namoaka fanambarana ny UNICEF niarahana tamin'ny Alliance pour la protection de l'enfance ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpisehatra samihafa tahaka ny avy amin'ny firenena mikamana ny tokony andraisana fepetra ho an'ireo ankizy voafonja tsy mbola voatsara maneran-tany ahafahana miaro manoloana ny COVID-19 raha ny fampitam-baovana avoaka ny UNICEF ity ny famoahana ireo ankizy ny tanàna Amponjavonjy Maiky. Nambaran'ny UNICEF fa vonona izy ireo hanampy ny fitondram-panjakana amin'ny dingana sy fepetra raisina amin'ny famoahana io anatin'ny fandriam-pahalemana tanteraka. Azo heverina ny fanatanteran'izany eto Madagasikara hoy ny mpisehatra. Mbola be dia be ny tsy voatsara hatramin'ny Desambra makaty. Zavatra manahirana zany na dia droit fotsiny ary mbola tsy miresaka corona dia manahirana za zavatra ny efa bolana teoriana mbola misy olona zany tsy ihany fa voatazonao. Dia mieritreritra fa tsara diniana ihany io antso nataon'ny UNICEF io. Izy koa nety tsy miteny hoe le mba ho liberté sécurisée dikan'izany zany misy dispositif raisina raha ohatra hoe avoaka le indrindra fa reo hoe en détention préventive zany dia tokony misy dispositif raisina zany mba hiasorena an'zareo ao anatin'le izy. Ngamba moa ny tena tokony atao voalohany aloha dia mijeriny hoe manahoana le risque na virus ao anatin'le prison. Ny UNICEF miteny hoe misy risque fa ho antsika miteny hoe amin'ny réel eny amin'ny terrain zany manahoana le izy. Dia raha izay fipetrany mitako hoe mitombona tsara izay zavatra ataon'ny UNICEF izay. Mitovy hevitra amin'izay ny talelefitra nasionaly ny SOS Village d'Enfants no sady filoha-hevitry ny Observatoire de la Parentalité eto amin'ny ranomasimbe indiana azo tamin'ny alalan'ny antso Antariby. Ho azy, vahaolana sy ahafana miaro ireo ankizy voafonja ny famoahana azy ireo saingy arahy maso hatrany. Misy krizy ohatran'izao ianantsika zao dia ny ankizy foana no iaran'ny tseraniana voalohany. Ny ankizy no atao hoe marefitsy inona dia maika moa zany fa reny ankizy voafonja reny. Reny zany ataontsika hoe mbola marefitsika dia ny ankizy voafonja manana ny zoany koa izy. Sarotra ny ilazana hoe voahaja daholo ireo zoany ankizy ireo. Tsika zao miteny hoe mba fiarovana amin'ny coronavirus dia tokony hisasan-tanana amin'ny savony sura fa sarotra zany hoe rano aopikadrana zany. Raha misy tolo-kevitra hoe avoaka mifonja ny ankizy raha amin'izao situation zao zany dia tena manaraka an'izay tokoa zay hoe aleo mba arovana reny ankizy reny satria le ankizy voafonja reny tena ataona hoe tena le farany tena maretim-bentany fa ny fanjakana kosa ngamba mba malala hoe reto mba azo avoaka reto kosa tena sarotra ny amoahana andreo fanjakana ihany nampitsara mahafantatra hoe reto azo atao fanaraha maso any amin'ny any atao suivi. Nambarany ihany koa fa tokony hohajaina ny fepetra rehetra na any amin'ny fonja aza hisorohana ny fiparihan'ny COVID-19. Izany ny lafiny fahadiovana sy fidiovana elanelana sakafo ara-pahasalamana sy ny maro hafa. Tsy ahivina 2024 nisan'ireo ankizy voafonja teto Madagasikara ny taona 2024 ary 2020 amin'izy ireo vehivavy. Andalana ny fametrahana rafitra vaovao ahafahan'ireo zokiolona mahazo ny fisondrondrononina hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Tsy maintsy ho tanterana izany hanamaivanana ny fahasahiranan'ireo zokiolona raha ny fanazavana azy io nasaina. Nandritra ny fijerena ny fomba fiasa vaovao napetraka ho fisorohana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus tamin'ny fotoana nakan'ireo zokiolona ny fisondrondronoana ny teny Antaninarenina. Nanambara ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena fa amperinasa ankehitriny ireo tompon'andraikitra isan-tokony ahafahana mitondra fomba fiasa vaovao hitsinjarana ny fisondrondronoana ireo zokiolona ka ampiasaina amin'izany ny teknôlôjia vaovao. Filoham-pirenena sy ny lehibe gouvernemanta ny prime ministre zany dia efa nanome toromarika eo amin'ny fanatsarana n'le fizarana n'ity volan'ny zokiolona ity mba hiditra amin'izay zany tsika amin'ilay fandoavana amina mobile banking zany na virement na mobile banking. Efa miasa amin'izany zany zao ny gouvernemanta ankehitriny sarotsarotra ihany le izy satria tsy hoe vitany hoe tonga dia maka fanapahan-kevitra ny amin'izay dia tonga dia mandeha araky ny fandriana. Fa tia moa zany dia mbola maro ireo zokiolona mba te hisitraka n'le fandraisana n'le volany ho lela vola zany. Fa mbola mila fitaizana zay le resaka fifampitaizana resahantsika teo. Kefa miasany amin'izay zany ny tahirim-bola mpanjakana ankehitriny dia hizotra mendalana ihany zany tsika maka amin'ny hoe fandoavana amina virement bancaire na fandoavana amina
fomba elektronika zany amina karta ohatra zavatra tsy maintsy ho ataontsika izany. Zany no anisan'ny modernisation izay atrehantsika. Anisan'izany iny zao. Rehefa misy solution maro dia maro hitantsika kanefa tsy vita eo no ho fa tsy maintsy misy fanatsarana foana hatrany vao tonga amin'izay. Mbola tsisy aloha hatreto aloha fa tsy maintsy mifanjakana foana mijery azy. Andrasana araka izany ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy izay fomba fizarana fisotrondronono vaovao izay ho an'ireo zokiolona izay natao hanamevanana ny fahasahiranana ny iainan'izy ireo rehefa tonga ny fotoana fakana izany. Nasy-panavaozana ny fomba fakan'ireo zokiolona ny fisotrondronono manoloana ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Tokony ho tohizana ny fandaminana toy izao hoy izy ireo androany teny Antaninarenina. Io ny nasainatra. Isan'ireo olona marefo sy ahina amin'ny valanaretina coronavirus ireo zokiolona. Manoloana izany, nisy ny fomba fiasa vaovao napetraka ahafahana misoroka ny fiparian'ity valanaretina ity nandritra ny fakany ireo zokiolona ny fisotrondrononony. Fametrahana marika ahafahana manaja ny elanelana iray metatra, fizarana takombava sy fanomezana baoma vaniala ho an'ireo zokiolona tsirairay no isan'ny fanavaozana napetraka tamin'izany toy ny teny Antaninarenina sy teny Anosy toerana hakana ireo fisotrondronono. Niara-nisy laha tamin'izany ny ministra Tilitonta, ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny toe-karena, ny ministeran'ny ponina, ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ary ireo mpiara-mombonantoka. Ka anio zany ny tahirim-bola mpanjakana dia nanao an'izao fandaminana somary niova kely amin'ny mahazatra satria fantarareo fa le ray metatra elanelana amin'ny samby olombelona zany dia fomba fiainantsika vaovao zay manomboko zao Ary fatatsika fa ny zokiolona dia mety ho sarotiny ihany amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Ka noho izany naka an'izao fepetra izao zany isika ny gouvernemanta mba ahafahana mandamina, mandrindra tsara ny fanomezana ny volan'ireo zokiolona ireo. Tokony ho tohizana ny fomba fiasa toy izao ireo zokiolona. Taloha tonga dia mifampisesika tato amin'ny grande salle fotsiny dia miandry zay lalanao misesika akory ary. Zao efa misy lalana tamin'nisy fotoana no misy an'le ticket dia arakaraka le ticketnao igny idiranao eo. Zao dia ny fangalana inona moa ny bulletin de pension aty mihitsy dia zay vao makato amin'ny trésor. Eny sahirana moa sahirana amin'le filarana be fa raha ohatra zao foana kosa aloha dia milamina sady mba voakarakara zay dia misaotra ny fitondrany. Ratsaivina manodidina ny 5 alina ny isan'ireo zokiolona misitraka ny fisotrondronono manerana ny Nosy ary ny 4 alina amin'ireo no eto Antananarivo. Aritra herinandro ny fizarana ny fisotrondronono manoloana ity fanavaozana ity raha 2 hatramin'ny 3 andro izany teo aloha. Lafim-baovao hafa kosa indray mitony fanamboaran-dalana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny fanamboaran-dalana izay toto-saina eo Ambatomaro. Fanadimy Antarandriana. Lalana amin'ireo 400 metatra no amboarina eto Ambatomaro makany Ambolokandrina tafiditra amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo nanomboka ny siny fiboana. Miroso araka ny tokony ho izy ny asa amin'izao fotoana izao ary ireo volana ny feom-potoana amin'ny tany izany. Raha ity zany zao nijerevantsika ity tronçon ity dia tena hoe réfection totale mihitsy no atao satria tena potika ary inona moa no tena antony potika azy voalohany indrindra eto zany dia anamafy sahady. Raha nahadiadiana ny ponina tamin'ity toerana ity dia ao ambony ao hitantsika eo angamba rehefa avy eo fa misy olona anankiray atao hoe asa fiasany angamba izy io nanana fa anisan'ny mamoaka rano avy ao amin'ny tanàna misy azy dia isan'andro rehefa aman-taonany io dia mandeha amin'ity lalana ity dia anisan'ny atao hoe fahasombana. Misy koa any ambonimbony any zay fantatsika fa anisan'ny atao hoe be mpivezivezy indrindra ity ary tsy misy lalana afa-tsy ity zany no atao hoe ivoahana simitra akoatra misy déviation kely zay atsy dia anisan'ny manansarotra raha ohatra hoe andro andavanandro no anaovana azy dia nararotina zany araka ny tenin'ny président reny hoe amin'izao zavatra iainantsika zao ao anatin'ny confinement zao dia mba vitsivitsy amin'ny riva moa dia tsisy mihitsy dia amin'izay no ararotina amin'ny tanany ity zay zany ny antony lehibe anankiray. Dia nisy ny scarification natao dia nisy ny dégagement des produits dia nisy ny arrosage ny plateforme compactage
dia zay vao nisy ny rechargement tovy anao. Tsy ny eto ihany toerana maro no anatanterana ny fanamboarana eto Antananarivo, miankina amin'ny fahasimana ny asa atao na amboarina tanteraka na avaozina. Faharoa manarak'izay ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo dia efa ampanomanana ny akabetsahany fa misy ny efa mandeha. Eto zany zao misy mandeha dia misy mandeha koa zany ery nansana ny préparation rehetra efa vombonina daholo fa miandry ny atao hoe ambara tonga ny fankatoavan'ny tsirairay dia maro ny asa andeha eto Antananarivo. Anisan'izany ny ankady lalana izay anisan'ny hoe teny mona mihitsy raha zay ny ilazana azy ny faratsiny ny lalanao. Nanentana ny mpampiasa lalana sy ny olom-pirenena rehetra ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy hikajy ny lalana. Isan'izany ny tsy tokony hanariana rano eny amin'ny lalana. Etsy ankilany, tsy ny eto Antananarivo ihany no iompana ny fanamboarana tahaka izao, fa ny any amin'ny faritra ihany koa. Ao amin'ny faritra Morimania ohatra, mizotra araka ny tokony ho izy ny asa fanarenana ny tetezana ao andranona kova izay natao beton armé. Eo ihany koa ny fanamboarana ny lalana miditra ny tanàna Nambositra amin'ny lalam-pirenena fafito iny, ny lalam-pirenena fa 420 sy ny maro hafa. Afaka manantona eny amin'ny lampantanàna Analakely maka ny anjaran'ireo mpamily fiarakaretsaka ara-dalàna tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana Oniben'ny tanàna Antananarivo tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay, nanolotra fanampiana ho an'ny tanàna Antananarivo ihany koa ny fikambanana fity. Maro amin'ireo mpamily fiarakaretsaka ny tsy mbola nisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ka nampiakapeo. Manoloana ireny, afaka manatony eo anivon'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo mpamily fiarakaretsaka ara-dalàna miaraka amin'ny antota taratasy manamarina izany hoy ny ben'ny tanàna ny tanàna Antananarivo, Anaina Andriatsitohaina. Aorian'izay, omena azy ireo ny anjara fanampiana. Ka dia milaza amin'ireo taxi manara-dalàna maha-taxi azy, zany hoe manana lisansa tena izy zany fa tsy hoe lisansa namboamboarina sy nahavita ny contre visite ny Sanesakaviro anatona ny commune urbaine fa mbola eo ny fanampiana ho azy. Maha-taxi any taxi moa zany ny lisansa aloha izay ilaina ary efa voasoratra aty amin'ny commune. Ny faharoa koa izay contre visite zay satria raha ohatra hoe tsy nahavita contre visite izy fahita fa ny sasany moa talohany 2024 tsy nanao contre visite tsy taxi intsony izy zany. Ao anatin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus izay hatrany, nitondra fanampiana toy ny kit réponse, biscuit ho an'ireo olona tsy manan-kelofana ny fikambanana fity niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny androany. Fanampiana izay ho tantanan'ny commune na Antananarivo renivohitra. Ireo tsy manan-kelofana indray moa zany dia ao Anosizato sy ao Nanisana. Eto ngeto association fity miaraka amin'ny fondation Merveille manatitra biscuit eo amin'ny arivo sy ray alina eo misany dia kidoro eo amin'ny 20 sy 300. Fandaminana moa dia rehefa niresaka tamin'ny tompon-draka tato izahay dia eto no aterinay reto fanomezana ireto fa zareo ato amin'ny commune indray avy eo no manatitra azy any amin'ireo centre ireo. Eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no andraisana ireo fanampiana ho an'ny tsara sitrapo ho fiarah-mientana amin'ny fiatrehana izao valanaretina coronavirus izao. Nojerena manokana ireo zaza-kamboty amin'izao fiatrehana ny ady amin'ny Covid-19 izao. Mitohy hatrany arak'izany ny fanentanana amin'ny fanampiana azy ireny izay karakarain'ny faritra Analamanga. Kaiton Andriatsilavo. Nojereny faritra Analamanga manokana ireo zaza-kamboty eny amin'ireo toby sy centre maro samihafa amin'izao fiatrehana ny ady amin'ny coronavirus izao. Omaly, ny fitoerana teny Nanisana, teny amin'ny Fokotany Ambomandroso Ambohimanarina sy teny Ambohibao no nanaterana fanampiana. Taorian'izay, nahazo ny anjarany ihany koa ny tany Mahitsy. Tsy hijanona eo, mbola mitohy ny hetsika fanampiana izay tarihin'ny governoran'ny Analamanga. Satria maro ireo olona izay mpikarakaraan'ireny fikambanana sy anisy karazam-pitaiza zaza-kamboty ny zokiolona no manana fahasairanana eo amin'ny sakafo sy ny kojakoja hikarakarana an'ireo olona izay beazina ireo dia tsy maintsy tohizantsika izany. Tsy mijanona eto Antananarivo renivohitra ihany ny asan'ny faritra Analamanga satria araka nambaran'ny président moa Andry Rajoelina fantatrareo tsara hoe ho an'ny vahoaka malagasy izy ity ka ny faritra Analamanga dia misy distrika 13
dia miezaka koa zany isika mitety an'ireo distrika izay misy an'ireo fitezana zazakamboty ny zokiolona sy ny araka len'ilay teo manatitra zavatra sakafo isan-karazany ho an'ireny olona ireny dia mitohy zany zay. Tamin'ireo toerana rehetra notsidihana, nisy ihany koa ny fanentanana anaraka ny tsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Tsy honohono, tena misy ary arety mandoza ny Covid-19 ka samy tokony tandrina ny tsirairay avy. Misy olona zay mbola mieritreritra fa ohatrany tsy misy zany coronavirus zany, tena misy tokoa ary dia manentana antsika vahoaka malagasy manontolo, indrindra antsika eny amin'ny faritra zay maro olona mifanerasera dia misy ny aretina ka dia oka samy andray fitandremana efa voalazombenombieny moa hoe ao ny fanasana tanana matetika faran'izay matetika, ao ny fanaovana arivava, dia eo ny tsy fandehandehanana fa rehefa mbola ao anatin'ny fioboantsika izao dia aoka mba samy anaraka an'izay. Marina fa hoe tsy maintsy mandeha misy mivoaka ny sasany dia aoka mba olona iray ihany no mivoaka ao an-trano manao izay ilaina mitony hoe metsena na sanatria makany ambitsabo na vidy fanafody sy ny sisa, fa arak'izay azo atao ry vahoaka malagasy dia aleontsika mijanona ao an-trano satria izay ihany ny fomba mahomby indrindra azahoana tsy hamondrana ny aretina ao an-trano satria rehefa ao an-trano ny voa daholo dia mitatra dia ho sahirana antsika mianakavaka dia manantena ny fahendrentsika ny amin'izay. Ankoatr'ireo ivon-toerana efa notsidihana sy nanaterana fanampiana, ezahana ho tetezina avokoa ireo ivon-toerana misy amin'ireo distrika misy 12 eto amin'ny faritra Analamanga. Tanjona ny fifanomezan-tanana, hanamaivanana ny fahoriana mianjady vokatr'izao valanaretina izao. Ny zava-misy androany Zomata eto andrenivohitra indray no entina aminao anatin'ny ity saritsaky teniteny ity ho amin'ity androany ity. Ndao arahantsika izay. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orenan'izay hinatantsika mahakasika ny fanampiana ireo voafonja ao amin'ny fonjany Antsiranana. Eo ihany koa ny tsena ny fampidirana film amin'izao fotoana ny confinement izao rehefa avy. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui,
Mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrières par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Ho fanakanana mety ho fianaka ny coronavirus dia tsara ny mahafantatra fa tsy mikaretina avy amin'ny biby ny coronavirus ary nahazo ny olombelona ka mifindra amin'ny alalan'ny mpitodrora sy ny fampikasoana. Mahatonga aretina mitovy amin'ny sery sy ny gripa ny coronavirus, mafana hoditra, mikohaka ary sepitra ny fomba fisehoany. Raha vao mitranga ireo fambary ireo dia ampandreneso ny mpitsabo na ny tombom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antso memem-pona 910 raha mila fanampanazavana. Isika rehetra hiary entana ery Madagasikara ho lavitry ny coronavirus. Zoe, mahay mandeha ny zanaka dada Sineny. Soa ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra surprise ato an-trano. Oops, mbola misy adino. Adinonao no nisafidy ny couche tsara ho azy. Ny couche tsara indrindra ianarany mandeha, tsy hibakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny couche mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny couche molle fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay, ny couche molle fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny couche molle fixe. Veny eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Notolorana fanampinana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo voafonja ao amin'ny fonjana Antsiranana. Tonga nanatitra izany tany an-toerana ireo solombavim-bahoaka voafidy tao Antsiranana. Gaitondry Atsila. Amin'izao ady atao amin'ny fiparitahan'ny coronavirus izao, ireo voafonja misy 770 sy 700 amin'ny fonjabeny Antsiranana indray no mena fanampina avy amin'ny fitondram-panjakana. Tsy ataony ambanin-javatra nareo ato. Mamangy no sady magnatriky raha voatsirambiny tagnana. Na voasazy ato anareo dia tsy maintsy tsaroanay mitovy aminay. Na dia zegny na tsy zegny azy. Miala boka ato anareo io, sariagna agnaty ala agny fa mipody amin'ny fiarahamonigny. Nankasitraka ny fanomezana ireo voafonja ary napita ny etaetan'izy ireo. Ohatra amin'izany ny ovanginy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makasitraka an-Dragnahary aloha ny tenako ary na dia hoe be da be aminay ty teny zay fa za zany natolotrondreo hoe baotonena fa aminay atao fa zay jiaby anao mahafety tegna ny jiaby araka voalaza andreo rangono masika ny anty. Zay ty ato marary ya ary misy araiky fagniriagna matetiky koragniny be sy ny maro tsy afaka ma tsy teneniny satria manao fanangalo zao ary arotonegna boany le zavatra hetaheta-pony zay tato manko misy feo nandeha taminay ty tato zay tsy mahery an-tanàna agny e fa raha ato ene tato misy feo nandeha filoha hanjaina Andriamatoa Andry Rajoelina filoha-pirenena hanjaina nandalo mitsipy tao Tanimora mangetaheta zay madame député mba ampitavagna amin'ny filoha-pirenena rehefa aorinany ty crise aorinany ty aretin'ny coronavirus ty rehefa sendra mandalo eto Diego izy mba hoety mba mitsindy kely zay azafady indrindra mamano. Ezaka atao mandritra ny fandalovanao amin'ny fonja ny anarina sy anova toe-tsaina ka anatevin-daharana ireo olona mpamokatra ho an'ny fampandrosoana rehefa miverina eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny lehiben'ny fonja ao Antsiranana. Magnome toko zay ato fa agnano agnabe tegna deja fa koa mba agnaraka le anatra tokony atao tandrify zay mba koa marefaka mare tsy mipody ato eky fa mba ho isan'ny fanohitra ny fampandrosoana mba ho fampivarana firenena zegny ny fisiany marobe samy matanjaka be ato. Ankoatra ny fanomezana avy amin'ny mpitondra fanjakana, nanolotra omby ho an'ireo voafonja ihany koa ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena izay tonga nanatitra izany tany an-toerana. Tafiditra anatin'ny ady amin'ny fiparitahany ny valanaretina Covid-19 nytoy tetsy 67 hectare Antotapenaka sy ny manodidina ny fizarana takombava avy amin'ny fitondram-panjakana. Takombava misy 5,400 alina no zaraina maimaimpona animponina teny an-toerana tamin'ity androany ity. Ankoatra ny ministeran'ny industrie niara nanometanana amin'ny fizarana izany ihany koa ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary ministeran'ny filaminam-bahoaka. Anoisantsika ny vaovao kosa indray akanjo ho an'ireo mpitsabo sy ireo mpisehatra ny fahasalamana
vary sy savony ary kojakoja samihafa izany ireo fanampiana ny tolo-tanana izay natolotry ny malala-tanana amin'izao ady amin'ny coronavirus izao. Nisy ny fanolorana izany teny nosialy sy teny amin'ny CCO Ivato tamin'ity androany ity ka eto andriatsiravo. Orinasa tsy miankina roa eto amintsika no nanolotra akanjo ho an'ireo mpitsabo sy ireo mpisehatra ny fahasalamana eny nosialy androany. Raha ny fanazavany ny tompon'andraikitry ny orinasa mbola ho avy ny fampitaovana ireo hopitaly hafa mandray an-tanana ireo marary ny Covid-19. Mpiasa ny fahasalamana na dokotera na mpitsabo mpanampy na mpanadio trano voalohany indrindra dia tokony ho arovana izy. Le fiarovana azy dia manomboka ao amin'ny akanjo anaovany. Dia eo koa le fitaovana ivelan'le akanjo ahafahana miaro azy. Ity akanjo ity dia anisan'ny tena zava-dehibe satria raha mahazo telo isan'olona tokoa ny mpiasa amin'io afaka misolosolo foana izy, izany hoe tsy akanjo anankiray mandritry ny 420 ora arak'izay itiavany azy, fa mba afaka misolosolo izy hoe raha nijery marary anankiray izao mandritry ny adiny 4 iny afaka soloko indray iny rehefa avy eo hoe andeha sakafo atoandro dia misolo akanjo hafa indray izy ny tolakandro dia misolo akanjo hafa indray izy ny avy misakafo hariva. Izany hoe tena manampy be dia be amin'ny fiarovana an'ilay mpiasa iny izany. Taoriny ny fanampiana teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, vary, savony, menaka, siny sy ny maro hafa no natolotry ny orinasa avy any Mahajanga teny amin'ny CCO Ivato androany. Tolo-tanana ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao ady atao amin'ny Covid-19 izao. Ho fanampiana, ho fampitaovana ny vahoaka malagasy amin'izao valan'aretina coronavirus mianjady amintsika izao. Koa faly izahay manolotra vary 500 lasaka, savony 500 carton, menaka cachet 100 carton ihany koa, vasinina 1000 isa ary koveta 1000 isa. Efa nitondra fanampiana tany Mahajanga izahay tamin'ny herinandro, teny amin'ny mairie Analakely tamin'ny talata ary anio ety amin'ny CCO Ivato. Dans les prochains jours, nous allons faire encore beaucoup plus d'actions. Mbola maro ny hetsika ataonay amin'ny andro manaraka hanampiana ny vahoaka malagasy. Anolo-tanana ny gouvernemanta ihany koa izahay hampandrosoana ny firenentsika amin'ny alalan'ny famoronana asa ahafahan'ny malagasy miaina finaritra. En créant des emplois et pour avoir une meilleure vie pour les malgaches. Mitohy hatrany araka izany ireo fanampiana avy amin'ny malala-tanana manoloan'izao ady hatrehan'ny firenena izao. Efa maro ihany koa ireo naneho ny fahavononany hifanolo-tanana amin'ny mpitondra fanjakana anarina ny firenena aoriany ny valan'aretina coronavirus. Nanolotra fitaovana fidiovana ho an'ireo olona sahirana ao Maintirano ny filohan'ny CAF Andriamatoa Amady hoentina hisorohana ny valan'aretina coronavirus. Ireo solontenan'ny CAF ao an-toerana no nanolotra izany fanentena. Savony, eau de javel sy fitaovana maro samihafa no natolotry ny filohan'ny CAF Amady ho an'ireo sahirana sy zokiolona ao Maintirano. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny ady sy ny fisorohana ny tsy fiparitahan'ny valan'aretina coronavirus. Ireo solotena no nanolotra izany tao an-toerana. Fanomboana ihany izao mbola ho avy ny fanampiana manaraka atolotra ny mponina indrindra ireo sahirana ao Maintirano. Ireo be antitra sahirana na tanora koa misy sahirana ary amin'izao fotoana izao tsy diso anjara amin'izay. Misy kidy kely hoentina hiarovana amin'ny aretina misy Covid-19 izay iadiantsika mafy eran-tany ary indrindra isika eto Madagasikara hiangaviana ny rehetra mba hanaraka antsakany sy andavany ireo fepetra rehetra izay noraisina ifanelanana ray metatra ny fiarovana amin'ny rehefa mikohaka na fanaovana sarotava, fanasa-tanana matetika, misy koa zany famonoana mikroby anaty rano, eau de javel kely miaraka amin'izay ka dia mbola mamerina ny fisaorana bevata aminao président Amady ny vahoaky ny districtny Maintirano fa tsy nagnadigno ary nahatsara andreo tamin'ireny fagnomeza bevata nomenao regny ary honio koa hoitsika aty misaotra betsaka. Nandritra ny fizarana ny fanomezana napetraka ihany koa ny fanajana elanelana ray metatra ny tanana ireo mponina anaraka ireo toromarika rehetra isorohana ny fiparitahan'ny valan'aretina Covid-19. Ny ao Maintirano izay mbola tsy nahitana tranga saingy efa nanaraka ireo toromarika rehetra nomeny ny mpitondra fanjakana. Maro ireo olona mangataka fanaterana entana amin'izao confinement izao na ny fanaovana livraison izany.
na eo zaza izany tsy mitovy amin'ny vola miditra isan'andro ny vola azo amin'izao hoy ireo izay nanaovana faniadadiana ny alarana efizao. Mitombo avy dimy eny amin'izao fotoana ny fangatahana fanaterana entana isan-tokantrano na ny livraison à domicile amin'izao fioboana izao. Manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro ihany ireo orinasa madinika no afaka manao izany. Na eo aza izany tsy mitovy amin'ny vola miditra toy ny teo aloha ny amin'izao fotoana ny fioboana izao. Mandeha be satria ohatrany pratika kokoa amin'ny olona le hoe mijanona any an-trano. Maro koa zany ny olona matahotra an'ilay aretina dia mandeha be le izy. Fa anjaranay koa no mirassurer an'ilay client fomba fiasanay avy aty zany a, dia misy mesure raisinay kely koa rehefa mihaona amin'ny client hoe tsy mifanerasera be amin'ny client zay fa ny anay tsy na tomobile milivra dia ana tomobile dia eo fotsiny mipasy le sakafo. Tiany ihany satria le client tokony hinana aty zao a lasa tsy miasa ny ankamaroany dia tsy rentsy na le mikomandy aminay amin'ny livraison fa olo-kafa mihitsiny dia misy fiantraikany be. Miara-miasa amin'ny olona hafa efa manao ireny fanaterana sakafo isan-tokantrano ireny iselesy na ilay olona mpanao mofo akondro eny Faravohatra. Marina hoy izy ny filazana fa efa manao livraison ireny olona miara-miasa aminy ireny ary efa 5 volana izy ireo no manao izany. Marina zany ny sakafo efa nanao livraison foana hatramin'izay. Gold sy le 5000 zany dia le 10000 natao zareo livraison, mbola tsy nanao livraison an'le 1000 francs izy na le 500 fa le ngeza foana natao livraison aloha hatramin'izay. Dia amin'izao koa zao misy anao livraison fa tsy fantatra hoe izy ololo fa anaty Facebook izy miresaka amiko dia sérieux be zareo anao livraison fa mbola ao anatin'le cas contact moa zany dia mbola najanona kely le izy dia maraina ihany manao mofo dia mbola tsy nandalo zareo. Ezaka ataon'ny tsirairay ny fanarenana ny fantiantoka ateraky ny fioboana antony mampitombo ny fanaterana isan-tokantrano. Mandeha ny tsena ny fampidirana sy fanofana horonan-tsary amin'izao confinement izao. Fofetra ihany anefa izany hoy ireo mpisehatra vokatry ny fimpitaona izay napetraka. Misy larana ary zao. Andro vitsy tsy hafeno ray volana ny fotoam-piboana eto an-drenivohitra. Samy mitady izay fialamboly sahaza azy ny tsirairay ho an'ireo nijanona an-trano. Isan'ny fandanim-potoana nandeha amin'izao ny fijerena horonan-tsary antony mampandeha ny fanofana na ny fampidirana horonan-tsary. Betsaka ihany koa ny olona manofo film fa zany hoe le fotoana fohy kely sady tsy afaka mivoha dia eo anelanelany amin'ny folokatra amin'ny 12 mba afaka mivarotra ohatra dia ny tena ilain'ny olona eny arakaraky ny olona misy maka série fa film hoanina famille tena bebaka ohatra hoe comédie ohatra izany. Betsaka ny liana satria ao an-trano daholo dia tsisy atao ny olona amin'ny ankapobeny série ara tena misy maka mihitsy satria iny lava-be afaka jereny zareo maraina parivandro. Vokatry ny fehim-potoana napetraky ny fanjakana voafetratra amin'ny 12 ora atoandro ny fahafahana manjifa na mindrana horonan-tsary. Andondony izy dia omeko na omena androany ny USB dia rapisavera. Amin'ny ankapobeny fohy kely le fotoana dia tsy hitako hoe ohatra ny vetivety kely izy amin'ny ankapobeny zany tsy mahalafo noho ny andavanandro arany le confinement satria adin-droa zany mivarotra. Dia fohy kely loatra tsy lazaina hoe betsaka fa tsy mitovy amin'ny anona zany ny vola lafo. Miankina amin'ny habean'ny giga ny saran'ny film na ny série iray alaina amin'ny clé USB na ny CD mandidina ny 2,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mirongatra ny asan-jolasy ny vakitrano amin'izao fotoana ny confinement izao any Tomasina. Nidina ifotony tao Mangarano sy andrano madio ny zandary rehefa nahazo vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo. Gaetan Ndretsila. Mirongatra ny asan-jolahy ao Tomasina ao anatin'izao vanim-potoana ny valanaretina coronavirus izao. Nalaza be zany tamin'ny resaka confinement ty le attaque à main armée misy an'le bande de 15 zay manao opération amin'ny alina partiran'ny minuit mamaky trano dia maka écran plat dia maka téléphone dia ordinateur portable dia maka vola dia misy viol. Ny secteur tena anaovanjareo anazy dia secteur ny ankiriry
dia mahazo an'iny partie any an-dranomadio ambala manasy dia mahazo any mangarano. Araka izany, toeram-pisotroana iray sy tokantrano mesa telo ao Mangarano sy Andranomadio, Toamasina, no nanaovany Zandarmariam-pirenena fidinana ifotony, no nifiraisana petsapetsa amina tambazotrana asanjiolahy sy fifohana zava-mahadomelina. Misy an'le madama mpivarotra rongona, zany hoe alohana dia manao action zany le bandereo dia maka kely ao aloha, maka le juridique, maka le mampatanjatanjaka azy. Raha kapoka zany amin'ny ankapobeny maromaro le entana sy le olona mampiahiahy mbola ao anatin'ny famotorana moa tsika fa hoezana zany no anaovana le opération coup de poing ohatran'izao hotohizanay foana izy satria tsy mijanona eto le zavatra fa mbola misy any amin'ny côté amina secteur maromaro dia hotohizanay fa ny fangatanay zany dia ny fanomezana loharano mba hovao matotra ary tsy fisalasalan'ny olona miantso amin'ny numéro 119. Tokantrano mampiahiahy maro no nezahana ny tetezina tamin'ny fotoana tsinam-poizina, hanamarinana ny fisian'ny loharano-baovao voaray. Ankoatr'ireo olona izay mety ahiahina, entana lafo vidy tsy mari-pototra maromaro toy ny écran plat, fanamafisam-peo, solosaina sy moto, ary fehezan-drongony ampoly no indray sarona nandritra izao fidinana tampoka izao. Dia ity lehilahy ity zany le anadany fa mpanao livraison na rongony amin'le bandy mpanao attaque isaky ny hariva. Io moto io zany fitrasan'le rongony dia vitantsika amin'le rouleau reny. Dia mbola misy namany maromaro zany miparitaka aty amin'ny secteur aty amin'ny 1143 amin'ny Mangarivotra Mangarano dia hoezana ny anaovana an'le ratissage amin'izao fa hitantsika zany fa matoa le bandy kely mavita manao an'le acte odieux le ataontsika hoe le tena asa eritseritra hoe tena le mangalatra sy manao viol mamono olona dia le rongony. Le rongony zany tena hita hoe tena lasa mampisy risque an'le zalahy manao le action. Izay mahatonga anay manenjika le avy any an-dranomadio miody asika taty avy any Ankiriry avy any Stera dia mbola mitoy le opération kasika ty resaka attaque isaky ny hariva ty. Fanomboana ihany izao fidina nataon'ny Zandarmariam-pirenena ao Toamasina izao, ary toy mandritra ny fotoana maharitra mandra-piveriny ny fandriam-pahalemana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena fotoana izao ifantohana ny fampandrosoana ny Amerika. Hoy ny filoha Amerikana Donald Trump nandritra ny fampisehoana ny drafitry ny déconfinement mizara 3 mazava tsara izay paikady izay. Fanadina. Un retour à la normale. Fiverenana amin'ny fiainana andavanandro tsikelikely, izay no isan'ny nisongadina nandritra ny lahatenin'ny filoha Donald Trump nandritra ny famelabelarany ny paikady ampandrosoana indray any Etazonia. Ity paikady ity izay mizara 3 mazava tsara raha nambarany. Sosikevitra ihany anefa no ao anatiny hoatrany ity filoha ity, manantsafidy ny gouvernoura tsirairay na ampiatra izany na tsy, miankina amin'ny toedrara misy any amin'ny farim-piadidiny ny tsirairay avy. Fanapa-kevitra izay nanaitra ny maro noho ny fiovam-pijery tato anatin'ny andro vitsy izay nahitana ny filoha Donald Trump entitra sy toa mametraka jadona. Ao anatin'ny paikady voalohany apetraky ny fitondram-panjakana any an-toerana, ny fanohizana ny fampitsarana ny fifamezivezena raha tsy misy antony mazava sy ny fanosehana ny asa tsy mila fivoahana ao an-trano, izany hoe ny fampiasana ny interneto. Tsy sokatra ireo sekoly sy toeram-pisakafoana raha tsy amin'ny fidirana amin'ny paikady faharoa ary mifanindran-dalana amin'izay raha voafeny fiparihan'ny valanaretina. Miala avokoa ireo sakana sy fepetra rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny asa rehefa tonga eo amin'ny dingana fahatelo ny firenena. Raha ny fomba fijery filoha Amerikanina, fanjakana 720 no afaka avy hatrany mampiatra ity paikady voalohany ity. Amin'ireo paikady ireo, inona fa tsy hoela ny fiarenandoha ara-toekarena hoy ny filoha Donald Trump. Raha tsy aivina, 20 tapitrisa no isan'ny tsy hanasa tany an-toerana tato anatiny iray volana. Fitotongana ny setry ny indostria izay nahery vaika indrindra tany Etazonia taorian'ny ny taona 1970. Ho an'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana, ny fanaovana fitiliana maro ao anatin'ny fotoana fohy sy ny mety hovaliny azo avy amin'izany no miantoka ny fetezan'ireo paikady ireo na tsy. Any New York, itoy hatramin'ny 12 Mey ny fihibohana. Ity fanjakana ity no isan'ny vomafy indrindra ny Amerika ankehitriny. 4 sy 4 sy 9 no isan'ny olona voan'ny coronavirus ary olona 900 no maty tao anatin'ny 420 ora farany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara atao.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.